Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Andeha isika iankoka sy tsaokan'Andriamanitra, mandohalika eo anoloan'ny tompo nanao atsika, fa izy no tompo Andriamanitra. Salamo fa 7:20. Faly magnano tsara antsika jiaby mpitandregny tsy tapaka ary magnaraka ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao hagnitambatra antsika ologno raiky sy ho fagnitarana ny vaovao mafalin'ny Kristy. Eglizy niany ty manolotro lohahevitry lehibe amintsika dia ny hoe ny soa atao le venam-bola. Araka izany ary, ndeha arahantsika ampitiavagna ny toroteny ndraiky fampianarana rosony ray aman-drenitsika dia son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason ray aman-drenitsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika iny ihany. Vakiteny masina voalohany, boky Isaia mpaminany. Izao no lazain'ny tompo, tsy izao va no fifadiana tiako kokoa, ny hizaranao ny mofonao amin'izay noana, sy ny ampiatranoanao ireo mahantra sy tsy manan-kidirana, sy ny hanafianao izay hitanao miboridana, ary ny tsy hivilianao tsy hijery ny tapaky ny tenanao, amin'izany ny fahazavanao hiposaka ohatra ny hazavan'ny maraina, ary ny fahasitrananao mba ho tonga faingana, ny fahamarinana hialoha lalananao, ny voninahitry ny tompo no vody lalanao. Amin'izany ianao hiantso, ary ny tompo hamaly, ianao hitarena, ary izy ianao hoe, inty aho, raha esorinao tsy ho eo aminao intsony ny zoga. Ny fanambarana ny teniny manala baraka, raha manomeny ny haninao ho annoana ianao, sy mahatoky ny fagnahy miferinaina. Iposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, hamirapiratra ohatra ny mitatao vovonana ny aizinao. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Samba
sambatra izay tianao tompo midy fazana izay mianona fa sasamona sy mantohitra ny olo marina malala tanana bevonina itra arovanizy to basambatra 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 basambino azire basambatra 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 izay tianao tompo. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, fony aho tonga taty aminareo dia tsy mba tamin'ny teny ambony na tamin'mpahendrena no nitoriako ny evanjelin'Andriamanitra taminareo, fa ninia tsy nahalala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy aho taty aminareo, indrindra fa izy voafantsika tamin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'mpahalemena sy tahotra ary hovotra be no nanatonako anareo, sady tsy mba tamin'ny teny mpahendrena mampiaiko volana no nampianariko sy nitiriako ny teniny taminareo, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra azy ho marina, mba tsy horenan'ny fonareo amin'ny fahendren'olombelona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye resina eteninjanare eya, akatavina eteninjanare eya, fateni masingi simaera. Alléluia, ya eya. Alléluia, Alléluia, oya ye resina eteninjanare eya. Fateni masingi simaera. Alléluia, ya ombantsika mianakavy anene Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza evanjely masina nosoratan'ny masinday Matio, voninahitra ny eo anare Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, atao hoana no fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy, fa dia ariana any alatrano ho itsahiny ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no apetrany mba anazava zay rehetra ao an-trano. Oka azava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo, ka anomezany voninahitra ny renareo zay anan-danitra. Alléluia, Alléluia.
oyaye resinay teny-Janahary ea ankatoavinay teny-Janahary ea fa teny masigny sy mahery alleluia yaea Alleluia, Alleluia, oyaye resinay teny-Janahary Fateni masingi simae Alleluia Izany ihany ny teniny Tompo tirany eo anao ry Kriste Kristiana ava malala tena ao anatin'ny mandavataona tokoa isika ka ararotsika izao vanim-potoana izao andalinatsika ny finoantsika ifikirasika amin'ny Jesosy ary izay misy no tanjona tendresika amin'izao fanatanterantsika ny synôda fahafito izao ka ahezasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka tamin'ny alahady lasa teo ry Kristiana ava nandinika manokana ny fanomboan'ny toriteny teny tendrombohitsika ary azo lazaina ary naverimberitsika fa io isika no sata fanorenana ny fianakaviamben'Andriamanitra fianakaviamben-Janahary Fratelli tutti olo raika sika sy aby ka mampatsiahy ny nanorenan'Andriamanitra ny vahoakany fahiny tany Sinay ary izay indrindra manko araky naverimberitsika no tanjon'ny masindama-tio izay nampianatra katesizy izany hoe fandaliana-pinoana an'ireo zody izay mahafantatra tsara ny tantaran'ny fanorenan'ny vahoakan'Andriamanitra ka nanoloran'Andriamanitra an'ireo teny folo izay torolalana ho azy ireo amakivaky ny tany efitra ka hiditra amin'ny tanina mpanantenana ka izay ihany koa ho antsika ry Kristiana ava malala no fanantenana ho antsika miainga avy amin'izao synôda izao ka hitondra antsika ahita ny fivelaran'ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo mivelona amin'izay mahajanak'Andriamanitra ao anatin'ny fianakaviamben'Andriamanitra Fratelli tutti olo raika isika ziaby ka izay no lalana mitondra amin'ny asambarana ka izay no ambarany ny fahasambarana valo no alalintsika tamin'ny alahady lasa teo sata manorina ny fianakaviamben'Andriamanitra ho isika ka mitondra amin'ny famonjena nentin'ny Kristy ka hivelomantsika miombona amin'ny Kristy ny maha-kristianina sika araky ny averimberitsika matetika ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy fiombonam-piainana any Kristy ka izany no banjintsika ho isika ary alalintsika amin'izao fanatanterahana ny synôda izao ka andalinatsika izay finoantsika izay atongasika ho eglizy olo velohan'ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona EOV missionnaire vita batemy ao ka iraina ho génération mpanorina eglizy tranoben'Andriamanitra ETA anavozasika ny tontolo iainana anavozasika ny tontolo mpiainana ary anavozasika ny fifandraisantsika amin'ny Andriamanitra dia ny tontolo mpinoana i Kristy miarabelona sy miara-dalana amintsika ka mivelona eo anivosika izy no fahazavana anampy asika ivelona n'izay voalazasika teo no alalintsika izany tamin'ny fankalazana ny nanolorana ny tompo tamin'ny 2 février teo fetin'ny jiromasina i Kristy no fahazavana manilo ny fiainantsika raha mandray ny Kristy koa isika
tahaka ny nataon'ny Simeona tao an-tempolo ka eo ampelantanantsika ary zany no tandindona symbole n'ilay ziro masina ka i Kristy io ka ahatonga antsika ihany koa ho fahazavana ary ny faratampony moa amin'izay dia isika mandray eo ampelantanantsika an'i Kristy amin'ny communion masina ka hoentsika eo amin'ny fiainantsika ka ahatonga antsika izay fahazavana izay no mahatonga ny pretra eo am-pamaranana ny Eukaristia tantana ny diantsika ny Kristy isorana ny Andriamanitra satria ao amintsika i Kristy ka zary fanilo isika eo amin'ny fiainantsika ivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra tsika zay anisany fianakaviamben'Andriamanitra anisany mampiraitampo asika ka manambara izany eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka izay indrindra tsy misy ny kisendrasendra ho isika rehefa miresaka fa ambaran'Andriamanitra tokoa ny sitrapony ka manomboka amin'izao Alahady fahadimy mandavataona izao dia andalina isika ny fomba ahatonga asika ho fahazavana sy fanasina eo amin'ny fiainasika andavanandro araky ny fampianaran'ny Masindahy Matio miainga amin'ireo fahasambara valo izay averimberitsika matetika fa sy lay asambarana ampianaran'izao tontolo izao ka noho izany sy fananana no ambara eto fa raha fananana izy dia fananana toetra fivelomana toetra anahafana an'i Kristy ahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona ka ahafahasika ivelona ny tena mahaolona feno satria i Kristy no olona feno satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy izay tokoa zany no hospisika mazava tsara ry kristianina havana nanao ny sitrapon'Andriamanitra Kristy ka izay no ahafahasika ahitan'izay mahaolona feno izay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria i Kristy no endrika Andriamanitra feno ka toa isika miomina amin'ny Kristy dia zary zanak'Andriamanitra ka mivelona an'izay mahaolona feno izay ary dia izay no mitondra asika amin'ny asambarana marina ka ireo toetra mitondra amin'ny asambarana no ezahasika ho alalinina amin'izao sinoda izao ka mendrika sy rariny tokoa ary raha manontanytsika hoe inona marina moa izany toetra ahatonga asika iombina amin'ny Kristy efa nilazaisika teo izy hoe ny toetra sara indrindra dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ka io no alalintsika manomboka amin'izao ka amin'izao Alahady fahadimy izao dia ho fanohizana ny dinika tamin'ny fetin'ny jiro araky nilazaisika hoe sy misy ny kisendrasendra dia ireo toetra anampy asika ho fahazavana sy fanasina no ampianarin'ny Eglizy miainga amin'ireo vakiteny telo atolony antsika amin'izao ka izay indrindra ry kristianina ava malala ambarany vakiteny voalohany ny bokin'i Isaia izay voanirenesika teo ary mbola iverenana sika aza io voalazany io vakiten'i Isaia io amin'ny kareny dia sinona izany fa ny fanazana sy ny fanarana ny fifadiana ka ambaran'i Isaia ka hitandrina isika fa sy ny fanarana sy ny fanazana mbokony ny fifadiana ny tena fiainana sy ny fivelomana an'ireo sata izay manambara ny fandraran'Andriamanitra an'izao sy zao sy zany ny teny folo izay heveriny maro ho fandrarana an'izao sy zao fa teny ny fiainana nomen'Andriamanitra Sinai ka milaza ary Isaia mpaminany fa ny fifadiakanina tena izy dia tonga sika anasoa ny hafa izay mitondra amin'ny asambarana izay no mahatonga sika ho fahazavana sy fanasina raha isika manasoa tsy hoe mifadianina ho an'ny tenantsika toy no manao rezima fosiny entiny hanasarana ny tenantsika fa matoa manao fifadiakanina dia mba azahoan'ny hafa sakafo azahoan'ny hafa fahasoavana ary dia izany no voalazany Isaia mpaminany raha esorinao sy hoe ominao sony ny joga ny
fanambanana sy ny teny manala baraka raha manome ny aninao ho anony ianao sy mamoky ny fanahy miferinaina hiposaka aminao ny maiziny fahazavanao amirapiratra ohatran'ny tatao vovonana ny ezinao. Izany tokoa no azo lazaina fa lalana mitondra amin'ny asambarana ny fakafaka isika hatram'izay. Ry kristianina hava malala mitaky finoana ny fanatanterana ireo voalazany izay ireo ka zarary ny mahafantatra inona marina moa ny mino inona ny atao hoe finoana sy anome famaritana eto isika fa efa naverimberisika matetika fa ny afantarana ny finoana velona ho isika dia ny fahafoizana fanompoana ny fivavahana raha mandray an' Jesosy isika miombona aminy amin'ny alalan'ny fivavahana vokatry ny finoana dia vonina koa isika miombana amin'ireo manodidina asika ka mitondra ny fahazavahany i Kristy. Izany hoe miombona amin'ireo manodidina asika sika raha mahafoy araka ny voalazany Isaia raha vonina hanompo ampaharetana ary anatin'ny fanatretena dia manambara an' Jesosy amin'ireo manodidina asika mitondra an' Jesosy ho fanantenana ho an'ireo manodidina asika ka hitondra haina ho an'ireo izay mahasiaro reraka amin'ny fiainana. Vokatry ny teny folo teo an-tendrombohitra izany rehetra izany ka mbola amafisin'i Jesosy ary tohizan'i Jesosy ao anatin'ny fampianarana ny fahasambarana valo hitasika ary no alaliantsika ao amin'ny masindahy Matio ary ambaran'i Jesosy ihany koa amin'ny toerana maro samihafa sy amin'ny fotoana maro samihafa. Azavain'ny masindahy Matio ary ny tena hevitra ny fahazavana sy ny fanasiny ka anjarasika ny velona azy amin'izao fotoana fiainantsika izao. Fahazavana sika raha tahaka ny Kristy mahafoy ary manompo tena andrasan'izao andro sika izao izany voalaza sika izany satria very fanahy mbola velona ny olona no ny adi-piainana no ny fahasahiranana izao ka Kristy ilay nolazay sika fa fahazavana tamin'ny nankalaza sika ny fetin'ny jeromasina ka eny ampelatana sika ilay nyresisika tamin'ny communion ary resisika amin'ny communion no milaza amintsika amin'izao ny any izao amin'ny evanjely. Kazava eo mason'olona tahaka izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka nimeza ny voninahitra ny rainareo izay any an-tany. Ry kristianina havana midikany hoe fahazavana zany dia manao sy mivelona ny asa soa ny fanasoa ary izay le fanompona lazay sika ary izay ny atao hoe fahazavana ary izay ny atao hoe vavaka. Ny zanaky ny mazava dia sy misalasala say miroso atrany fere izay ao anatin'ny maizana kosa dia sahira satria maro ny zavatra manembatsemba ka tafitoina eny an-dalana. Raha miaina ny mahazanaky ny fahazavana sika ry kristianina havana dia midika zany fa manao ny asan'Andriamanitra ary raha manao ny asan'Andriamanitra sika dia Andriamanitra manao ny asa sika ary izay ny mahatonga sika ho fahazavana. Ka inona ny atao hoe manao asan'Andriamanitra? Ny manao ny asan'Andriamanitra dia ny manatanteraka ny marina mampanjaka ny rariny tsy misy manasoa ny hafa. Maro ireo ny asan'Andriamanitra vokatry n'ilay toetra lazay sika teo aloha manana toe-piainana mampiombona amin'i Jesosy ka mitondra ny tena fiadanana marina ho azy sy ny manodidina. Inona moa ny hoe manana toe-piainana miombona amin'i Jesosy, manana ny toetra voalazasika teo aloha. I masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa no manoro lalana izasika ary sy hoe fampianarana kandrana nataony fa eksperiansy avy amin'ny fiainana ka oka eo no isika ny afatra fa ninia sy nalala zavatra hafa sy Jesosy ao taty aminareo indrindra i Jesosy voafasika tamin'ny hazo fizaliana. Io zany no lalana ahafahantsika anana fiainana miombona amin'i Jesosy ka tonga sika ho kristianina. I Kristy ho fiainana mamasika ny fiainany ao amin'ny Kristy ny kristianina mifikitra amin'ny Kristy mivelona tahaka ny Kristy ka izay fiainan'ny Kristy no fiainana amin'izay
izay ny ataony raha iray aina amin'ny Kristy izy kristianina dia maneho ny Kristy ka amin'izay zary famantarana eo amin'ny manodidina izy lavitra ho azy amin'izay mikobaka ambava sy ireo resabe izay hitasika eseroa fandrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa araky ny voalazantsika matetika raha teo moa ny teny manaitra fa ny atao mahasary mila vavolombelona izao andro sika izao isika matoy izy miaino an'ireo be resaka sy mpanao kobaka ambava dia satria miaina an'izay voalazana izy ka noho izany sy mpanao kobaka vava ireo fa vavolombelona tanteraka izay voalaza izay raha ao anatin'ny fibebahana marina isika raha ao anatin'izay fivampenitra mahery vaika izany ka izay indrindra mba hialasika amin'ny resabe sy ny kobaka ambava dia manao an'izao sinoda izao isika mba ahatonga sika ho fahazavana sy fanasina fa indrindra moa hitapany faharoa ity ka ny fianakaviasika eglizy kely sy kiraikiraiky mba ho mpiaro ny tontolo iainana ka raha mpiaro ny tontolo iainana isika dia hanova ny fiainansika ny fifandraisansika amin'ny zavaboary araka ireo afatra ireo ary dia aoka ny fiainansika manontolo ho fiainana manambarany Kristy kristianina manambara amin'ny Kristy amin'ny ataosika rehetra isika aoka mba ho velomintsika mandrakariva izay fiainana ao amin'ny Kristy izay ka ny soa izay ataosika dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'izay koa ny soa ataosika anasoavasika ny hafa ka nazavany olona rehetra isika zary ho fanasina sy fahazavana enganetsika arak'izay voalaza izay amin'ny ataosika rehetra anambara any Kristy tokoa ka sy ampisalasala ny olona ny fahitana ny finoansika satria finoana mivahatra amin'ny fiainana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka izay indrindra no maniraka sika sy maintsy mibanjina mandrakariva any Kristy fandrindra amin'ny vavaka ka ataosika eo anivon'ny fiainansika ny fivavahana ka ahatonga sika anana fiainana kristianina sy midika izany fa lavorary sika sy ny lavorary no ambara eto fa ny hoe masina izany hoe masina ny fiainansika satria apetratsika eo anivon'ny fiainansika sy hivon'ny fiainansika ilay masina de Kristy izay no araky ny fampianarana ataosika ny maha fianakaviana masina ny fianakaviana tao Nazareta satria i Jesua teo anivon'izy ireo ka rehefa masina isika dia ny ataosika rehetrarehetra koa dia mitondra n'izay fahamasinana izay ary izay nahatonga ny olona tany Korinto nahita an'ireo kristianina voalohany nanome an'izay anarana izay satria hitan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fiainany kristianina voalohany i Kristy ary izay ihany koa no ambaran'i Jesua ao amin'ny evanjely raha miteny izy hoe sy misy olona mampirehitra ziro ka mametraka azy eo ambanin'ny vato famarana fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no apetrany mba nazava zay rehetra ao an-trano sy hoe hipoerapoera isika amin'izany fa io fiainansika andavanandro io isak segondra no manambara any Kristy sy ny fahalavorariana no tadiavina eto ary sy ho lavorary na oviana isika fa ny fiainansika ao anatin'ny fanafahamarina ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy nisiny ary ao anatin'ny fifankatiavana mampanjaka ny fihavana sady kristianina no malagasy ary ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka ampiova ny fifandraisana amin'ny zavaboary no ambaratsika eto manofo ve isika raha mitady ny fahalavorariana manofo tokoa isika satria sy atratran'izay isika fa nitadiavisika kosa dia iompiainana amin'ny Kristy ka hitondra ny Kristy eo manodidina mivelona tahaka ny Kristy maneho an'ny Kristy amin'ny ataosika rehetrarehetra mahafoy ho an'ny Kristy amin'ny ataosika rehetrarehetra ary sy indray mandeha ihany araka ny lazaisika teo fa mandritra ny fiainansika manontolo ao anatin'ny faharetana feny fanetretena ary manana modely isika amin'izany Masiny Maria Masinday Joseph Victoire Rasomanarivo Lucien Botovasoa
ka toizo ary ry kristianina havana ireny asa fanasoavana lazainy Isaia mpaminany naverisika tety sy mandeha irery sika amin'izany fa araka ny fampianaran'ny synody miara-dalana sy miady amin'ny rasa ka anova ny fifandraisasika samitsika hitondratsika amin'ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo ka mitondra sika amin'ny asambarana araka ny nampianaran'i Jesoa fa tsy araka ny hevitra izao tontolo izao. Ry Jesoa tompo, ianao tokoa no an'ny fahazavana ka ny fahazavanao any no manilo anay engany izahay anokatra ny fonay aminao atonga anay ho tempolonao tokoa ho eglizy olo velomin'ny bate miombona mandray atanana ka zary tabernakla velona izany hoe zary fanasina sy fahazavana ho an'ny manodidina anay. Jesoa sy manana hafa hitokena izahay hafa sy ianao ary ianao voafansika ny lalam-pamonjenao anay engany izahay io vonona hifansika aminao tanteraka tahaka ny nataon'ny masin-dahapolo ka amin'izay koa izahay hibebaka tokoa amono ireo rasy anapotika ireo rasy ao aminay anisy ireo meloka eo amin'ny fiainanay ka zary fahazavana sy fanasina amin'ireo mpiarabelona aminay izahay anao asa soa eo amin'ny fiainanay manontolo mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina masiny Maria ireny tantany mandrakariva izahay hifikitra amin'i Jesoa fa izay ny lalam-pahasambaranao anay masindray Josefo ray mpiaron'ny eglizy ka akinonay aminao ny ezaka ataon'ny fianakaviana eglizy kely amin'izao sinoda izao ka ho mpiaro ny tontolo iainana tokoa ny fianakaviana eglizy kely sy kiraikiraiky ka ho génération mpanorona indray ny trano be iongonana efa simba ankehitriny aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho isoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho isoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.